Ny androany ireny no atao hoe fahendreny. Ireny no atao hoe fahendren'ny GNZ eto Madagasikara ireny. Efa ela izy nitabataba taminareo fa rafitra ny tia novaina, tsy tia merina ny Rajoelina zany. Dia mampiasa compte fake iza andresena lahatra hoe tsisy an'izany fa tia merina ny Rajoelina nareo. Dia ireny naseho any anareo ireny hoe tsisy an'izany Rajoelina averinay fa raha ohatra hoe misy mitaditady merina ny Rajoelina dia fahendrena ampidinay ny ampimponay ataovy ny dialogue dia lasa izy nody. Reny fahendreny ireny. Zavatra ianarany ireny amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara. Misy fitakiana tena fitakiana eto Madagasikara dia ny fandravana ny Assemblée Nationale izay mody manao firaisan-kina be any amin'ny Tsapiky Toliara miaraka maka sary manao firaisan-kina mahafinaritra be. Fantatray fa mihazona ny toeranareo nareo kanefa na tianareo ary io toerana io rehefa ao anatin'ny rafitra maty tsy mahasoa amin'ny malagasy, tsy mahasoa amin'ny tombontsoa iombonana dia efa zavatra nampanantenana fa ho ravaina dia mila ravaina io zavatra io. Maty ny rafitra eto Madagasikara, tsisy mandeha amin'izay loany ny rafitra rehetrarehetra izay mandeha eto, na ny fitsarana, na ny fiarahamonina, na ny ekônômia, ninona ny lafim-pampianarana moa efa tsy lazaina intsony. Dia misy tena antso amin'ny mpitondra fanjakana jereo io rafitra maty io. Izay ny tenen'ny GNZ androany. Dia mba henoy izy, mba henoy ny GNZ, henoy ny tanora. Manaraka izany, rehefa hita hoe iza ny sorsa tady hahatonga ny korotana teto amin'ny firenena dia sambory ilay olona. Fa mazava tsara izao fa manana intention madio ny GNZ hanova rafitra izay fotsiny ihany ny fitakiana nataony, tsisy nanana heritreritra hanongam-panjakana. Raha nanana heritreritra hanongam-panjakana dia na ho vy na ho vato dia nijanona ny grevy tarika korotana na nimba zavatra. Fa sady marcha pasifika no saika hokasaina atao no mbola rehefa hita fa rehefa misy nitady anakorotana dia nampandeferina ny amin'ny po dia lasa nody. Ka noho izany rehefa nanao compromis, rehefa samy mitady tombontsoa iombonan'ny firenena, avohainy namanay. Mitaky ny famohanan'ny Herzog, Dr Karim Arija averiko ihany. Mitaky ny famohanan'ny Herzog, Rija, Dr Karim. Misaotra betsaka an'ireo rehetrarehetra izay namono afo. Miharihary tsara izao ianareo fa manaonao foana satria zavatra tsy nilaina famonoana afo ny zavatra androany. Fa hita fotsiny hoe maika nareo hiaro ny sezanareo, maika nareo hiaro ny fitondrana, alors que ny zava-misy dia tena fitakiana tena mirariny no nitakian'ny tanora. Ka mba tongava saina ny amin'ny manaraka, aza maika hiaro ny anterehanareo fahatany. Averiko hoe lasa ridicule zao nareo mpamono afo ireo. Hohainina be. Ny olona nandeha amin'ny fo madio, nandeha mahitsy mpamono afo efa misehoseho hoe miaro ny fanjakana. Hohainina. Ho andry compte fake ihany koa. Ny information mipasy ao aminareo dia hoe ireo tanora menomeninareo dia mitady toerana, mitady place ireo, na mitady intérêt manokana. Inona ny intérêt manokana anay eo? Nazava tsara mihitsy izy androany. Ka zao zay fa sady tsy mitady place ny tsy mitady intérêt manokana fa ty vidéo ako ty dia sponsorisé ny Sendwave. Dia raha andefa vola makany andafy makaty Madagasikara dia ampiasao ny code promo Draw Malagasy mba azonao 10 € rehefa mandefa vola voalohany. Dahil rehetra. Orkla, azafady aloha e, azafady. Tena reraka mihitsy manenjika anao. Fa zao. Aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay, ohatra mbola tsy sapanay mihitsy a. Teria, taiza nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha e. Ha? Nandravatrano omaly ve ianao dia hatsangana vila ara-pitso? Valio aloha. Raha tsy inonako. Ay, hitanao zany, ianao ihany tena valy azy. Ry namako, ny tranom-pody no vitany vava, fa ny fanovana kosa. Antsika rehetra miaraka.
fotoana fanavaozany zao a andao mba hanavao toetsainy namaraina na atoandro na hariva topy radio fonafona mbola manaty raba zay efa nataony namana no mankilay ny fandarantsika tamin'ity androny zoma ity fa 7 ambin'ny folony volana aprily miarabanao ihany koa namanto Constant Revelson mialay eny ary tahina kely mahafandrayntsika tsy ny lafin'ny teknika Thierry Alain Rakotondririna kosa manao ny fandrarana kapobe eny miazakazaka be ny fandehany toetra Constant Revelson tamin'ity herinandro ty fotsiny ary dia tao anatin'ny andro faraparany dia tena zavatra maro no miseho andeha ataontsika hoe sogajina telo fotsiny angamba aloha izy satria misy mifandray reo zavatra miseho reo raha ny akaiky indrigny ataontsika hoe Morblany aloha eto Antananarivo renivohitra dia tendry aloha zany ny PDS nahazo PDS team nareo team Antananarivo renivohitra dia mandeha ny manaraka miaraka amin'ny ataontsika hoe lefitra ny délégation na manokana anankiroa moa zany araka ilay didim-pitondrana zay nivoaka tamin'ny alarobia lasa teo ny lafiny faharoa mikasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny sy mifandray ireo dia ataontsika hoe lohevitra anankiray mikasika ny tanora sy ny fionan-dom-pirenena dia rehefa tanora moa maro ny zavatra mitranga ho an'dididana tanora dia misy le hoe GNZ dia le GNZ zany ao BDP ny fanohan-kevitra miseho misy ihany koa ny tranga misy amin'ireo ataontsika hoe tanora sasasasany zay ao anatin'izany atao GNZ zany dia nisy moa le ataontsika hoe fanokafana ny fikonan-dom-pirenen'ny tanora zay nitaterahana tery amin'ny sisitry ny vato tany talatala teo ny fahatelo azy iny zao nitaontsika hoe vaovao mafana satria nitranga tamin'ny Maly ariva dia toy ny raha ihany moa le zany raha ny tena marina fa le mikasika ny fisamborana na voasambotra moa zany ny colonel Patrick ary tsika miteny zao zany dia fanetsefa moa izy zay zany lizy Constant Revelson dia andao rasitsika ataontsika hoe mandeha ambaratonga ary mikasika ny tanàna Antananarivo renivohitra Antananarivo sy ny PDS voavoatendry za moa tsy mba manasingasingana zavatra zany zay ny antony mampisy atsika eto ary zay fanapitsika ny mpiaino hoe na misy singany zavatra miseho ary dia misy ny fototra mahatonga azy sy misy ny lalakalehany foana iny rehefa avy eo za zao tonga dia mivazovaziko taminao nahazo PDS team nareo dia iny moa zany ny fampitonontonenana ny team Antananarivo fa izao koa tatoato zany le team tsy nandeha nitsangatsangana nanao madaredy tsony ny tena nataony raharaha mandritra ny fotoana hoe ny olona mivakiloha amin'ny hoe fanavaozana ny republika fa efa miditra amina toerany zay dia ajanikeo ny iny fa ny engane tsy hoentiny fotsiny amin'ny fomba mahazatra hoe mino fotsiny ihany satria nambe fotoana tsaika nino fotsiny ihany dia zany le farany dia io moa rehefa miresaka Antananarivo sy ny fanamby miandry azy eo dia maro ihany fa angambany efa miandry zao toyny eo zany tsika mikasika an'izay raha zay satria famindram-pahefana moa zany mbola ho tanterahana ao anatin'ny fotoana aiza zany le ohatran'ny solony ohatran'ny karazana arifanina le hoe ohatran'ny mba ino moa filazana an'izany ohatran'ny hoe solon'ny mpanolo-tsaina salam'izany le izy sady mpanatateraka fotsiny dia zay dia satria tsy mbola mazava tsara moa zany amin'inony amin'izao fotoana zao raha mamaky fotsiny ilay ataontsika hoe didim-pitondrana dia manome izy ataontsika karazana référence na andininy amin'ny reo lalàna amin'ny feno vondroboaka aparitra dia raha mazava tsara ny voalazan'ny andininy nefa raha miatra ihany koa le ataontsika hoe didy navoaka ny conseil d'état mikasika ny fifidianana teto Antananarivo dia am'izay zany le hoe manala sala hoe inona ny tena zava-misy manoloana ny inona ny tena zavatra hitranga zany hoe hotazomina sa tsy hotazomina lay rafitra ataontsika hoe le organe délibérant izy raha miteny zay ny vao mbola nampiasain'ny lalàna mikasika an'izy dia mbola miandry ndrindra atao hoe na misy mahasolo azy tsisy mahasolo azy zay mihitsy mbola aza le andininy fa 30 am'zato io zay nge Roland Lemaina anisan'ny mampiasa loi mihitsy ty le hoe foaniny antenimera foaniny antenimera toy izy ao hoe sy valy tsisy lamboridy avela am'izao eo ve zany le firenena le mpanatateraka
Ie ka ny aty aminareo aty amin'ny commune koa zao de mipetraka ihany zay zay sovaly tsisy lamboridy hoe io zay le hoe manao paralelisme kely moa zany eo anatin'le izy a de ho hitantsika eo fa tsy misy azo singaniny zany oa tsisy mandeha singana mety mbola iverena ihany indra fa avy eo araka aty satria ny fotoantsika io mandeha le zany mbo zarazaraina kely lay mahafana amresaka reo loha hevitra hafa ny faharoa dia mikasika ny tanora fikaona ny dom-pirenen'ny tanora sy ny atao hoe fanehoan-kevitra samy hafa ny tanora sy ny ao anatin'izay satria dia mbola misy loha voatazoneny amin'ny ny anarana politika ozy le rahagahana karaha izay eo ndrindritsika io zany zao le mato constant ravelson tanora ka le resaka tanora mora ihany ho an'ny teandray tena hoe te hiditra eo amin'le sehatra eto amin'ny firenena io nge misy lafiny anakiroa ny lafiny anankiray zay keo tamin'ny tanora mba nanao ohatr'izany voarava ny fitondran'ny repoblika voalohany volana mai 20 mai 26 juin nga filiberatsiranana ihany no andeha hitarika ny fahatserovana ny teria asamonina teo amin'ny avenue sa teny mamasina teny mamasina voalohandohany vava zany nataonay zany inona fotsiny ny olona matiny tifiriny ranga io ahoana de nivoaka mihitsy tamina trakta nataona hoe hoparazana ho an'zeny tolona zao fa rehefa natao zay hoe laizany ve mahatazona an'io fa reo aloha ny miaramila fa reo aloha mbola misy ny ino amin'ny processus ny fizotra ny mendalana momban'io inona tokoa fa taty arina volana vitsivitsy nge de niova tanteraka ny constitution afaka le filiberitsarana nanazo fahefana raha manantso voambaka ny miaramila zay tam'izany ny tiako lazaina zany de zao zay anisan'ny zavatra tsara inaratsika zay no hoe tsy an'io ny apitso faharoa arak'le tenitsika teo tsy avelo sovaly tsisy lamboridy za tsy mbola hitako tsara zay olazaina momba n'le premier ministre vaovao fa ny aina de zay voarambiny sofika aloha fa hatramin'izao tsy mahita document soratra n'le navoaka nefa ela ihany tsy efo herinandro de raisiko mihitsy le teneniny hoe ary tenitsika teto tamin'ny heriny izy tenitsika teto tamin'ny heriny le hoe io assemblée io na ho afaka io na tsy ho afaka io nisy olo zavatra hafa io de zao noho izy reto misy vary mangatsika n'io assemblée io reo député reo zany ahoana ny haute cour de justice manamboaranareo didina lalàna moa zany ny azy manamboaranareo lalàna mety mandeha any amin'ny hoe na ho alàna tao io na ho atao eo rehefa ohatra hoe zavatra mila hodinina any amin'ny fikaonantom-pirenena de alefa makany hoe ahoany tono momba ny haute cour de justice alefa tak'izany ko hoe ny assemblée nationale nososehan'ny mpanatanteraka teo aloha teo manala ny tsai kristiana reo de tsindrin'ny mpanjaka rajoelona fotsiny hoe tsy miala eo io ahoana ny ataonareo momba n'izany tak'izany toy enquête parlementaire anareo tsy hita zay aloha vodiny tsy hita tablo ny endaminy takin'iny ahoana koa ty ianareo misy nareo ihany nanao azy hoe député ana district anareo ka de tsy mihoatra ny district amin'ny zavatra ataonareo ahoana reny rehetrarehetra reny na ho alàna na tsy ho alàna reo assemblée reo vary mangatsika tsy maintsy mivoaka zany eo anatrehan'ny hoe fanavozana ny repoblika anao sa tsy anao ary ngeto de mitodika amin'ny resaka FFKM tsy maintsy tsika ny teny teto ndray mandeha hoe ny olobe eto amin'ny firenetsika de tokony misy mandona tratra hoe zao ny toerana nisy ohatra hoe za de député kanefa ny de misy am'ty nahatonga ny rajoelona tsai kristian lasa mpanjaka ary nambabo ny firenena zay manko le hoe capture d'état nge rehefa atao teny vazaha manko le izy de ohatrany hoe fikaonandohany any amin'ny samy be diplôma any zany fa le capture d'état de hoe lasa tompo ary tompoiny ny firenena rajoelona sy ry tsai kristian sy ry ravatomanga
ka misy an'izany fibabohan' zany tokony avoakan'ireo amin'ny député reo raha ohatra izy ka mba te analefaka ny tsy fitiavan'ny olona azy satria lasibatra mora be mihitsy izy zao amin'ny tsy mety miala tsy miala mihitsy ange le fitakiana hoe foany le assemblée ka raha mba misy assemblée mampiseho imasom-bahoaka hoe faotako lehibe zao no nataoko amin'ny mahadéputé tsisy maneranareo lazao aty nge fa apetrao moramora ny FFKM de izy mba manonona ny karaha ohatra ny kofesy fa eo anao de député teo anao de zao anao de député ihany ko nefa fanavoazana ny atao mety mbola no landalina kely intsika rehefa avy eo fa ny ataontsika lo hevitra fahatelo resana de satria mifanohy amin'izay ihany mikasika ny rahapirenena resana capture d'état ry zay moa nisany hoe famerimberin'ilay ataontsika hoe colonel rehefa laleo hevitra izy tao anatin'ireo vidéo maro samihafa ny amin'ny hoe mafiandre moa zany le voambolana tena nisany resany de ao anatin'le izy dia reny moa zany zao ny vaovao farany tao anatin'ny zataontsika hoe 12 ora teo de voasambatra teny amorona koa izy teto Antananarivo ifa Antananarivo moa zany dia nalefa avy hatrany any Tsefa any zareo teo anivon'ny gendarmerie moa zany na voasambotra azy avy tsy afiadanana mazava loatra de mety gaga ny sasany aloha efa manina tonga de na Tsefa de fampatsivana kely fotsiny nisy raha zay navatontonona le fifofona ny amin'ny filohan'ny fanavozana ny republika de nisy olona 13 lay ny nandeha ndraraha tery amin'ny eviny pôle anticorruption tery dia 9 zany no nampidirina ponja vonjomaika aloha nisy nalefana Tsefa de nisy toerana hafa satria nisy vehivavy ny sasany tamin'ireo ary hoe ndroa de anaovana didy fampisamborana de anisan'ireo roa voatonona tao anatin'izay ny colonel Patrick satria izy tsita ka hita izy de tonga de zay anisany miteraka le hoe nalefa any amponja avetrany izy zany vo tratra zay aloha zany amin'iny satria tao alohan'iny zany de nisy an'le raha hoe drone sy sisa tsy mbola mety mifarany ny ary nitondra fanazavana ny teo anivon'ny fiadidinan'ny republika tamin'ny alalan'ny talehan'ny serasera de samy nandraisany azy moa na ny mpiaradi na ny ataontsika hoe ny détracteur an'izao fitondran'izao ka efa resakitsika tetyany resakitsika teto hoe maninona no any amin'ny resaka mifofoaina no izoran'izy ity de mialatsiny mety manafotoana an'izay madio saina sy madio fo amin'izao fanavozana zao fa matotonga amin'ny hoe mifofoaina de tsy maintsy misy ao na andaniny ray na andaniny ilany tsy maintsy misy ao miady remby tsy maintsy misy de ohatry ny adiny ny tamin'ny fitondramanjaka taloha ihany aina ny fetra ka io zany aleo re olona tena ibaribary mihitsy amin'izay hoe navoaka nreto le amin'ny force de défense et sécurité moa zao de hoe izy de manitrikitrika za de mitehaka kely an'iny mba misy mitovy amin'ny zavatra manahirana antsika eto hoe manitrikitrika